Adantsika hatrany amin'indro fa manampy hatrany ireo mandray anjara ao anatin'ny fanadinam-panjakana idirana ho mpiasam-panjakana ny KS noho ny fiamorana ny datim-panadinana ary dia narindra arak'izay ihany koa ny fanomanana ny fanadinana ao anatin'izany fitoerana izany. Naemitra ho amin'ny 1 Oktobra ho avy izao ny fanadinam-panjakana ho an'ireo mpirakitra raha na greffier. Efa mahatratra 7valonjato-3 ankehitriny ny isan'ireo ho nisoratra anarana hiatrika izany fanadinam-panjakana izany. Voatazona ny 20 Aogositra ho avy izao kosa nefa ny daty ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana ho mpitsara na magistrat. Mahatratra 727 kosa ny isan'ireo ho mpiadina ny soratra anarana. Noho ny fandamina maro samihafa dia ny fanadinana fananana marinarina kokoa greffier dia hiemitra amin'ny 1 Oktobra. Io zany le tokony natao tamin'ny 9 Jolay teo fa noho ny antony maro samihafa efa voalaza teo aloha tamin'ny fanambarana dia hiemitra amin'ny 1 Oktobra ny greffier. Iny zany zay dia mazava. Ny amin'ny magistrat indray dia tsy niova fa ao 26 Août 2024 mandeha ny test de présélection dia zay mahazo salanisa 10 amby 20 dia mahazo miatrika ny admissibilité ary avy eo vao mandeha any amin'ny admission. Manoloana izany fiamoran'ny fanadinam-panjakana ho an'ny mpirakitra raha izany dia namboariny ivitoeram-pampiofanana KS izay tsy azo tokana ny fandaharam-potoana ny ahafahana manomana ireo mpiatrika fanadinana. Ny section magistrature moa izay mizara telo, magistrat administratif, magistrat financier, magistrat judiciaire. Izy io moa zany dia fanadinana iseho atoato satria amin'ny 20 volana Aogositra zao zany io fanadinana io. Noho izay antony izay indrindra zany dia hoe hanomana faradoboka zany ny atao amin'ny KS araka ny efa niteneniny zareo teo anivon'ny UNMG koa moa zany dia mijanona ho 26 Aogositra zao ny datin'ny fanadinana idirana ho tsara ka izay indrindra zany ny ahafahana manomana an'ilay hoe iray volana anaovana an'ilay faradoboka magistrature. Ao anatin'izay faradoboka izay moa zany dia misy hoe 2 semaines rappel des leçons ary 2 semaines exercice fotsiny. Manaraka izany kosa zany ho an'ny section greffier dia betsaka moa ny manontany hoe mbola misy ve fanomanana an'io fanadinana io araka ny efa nitenenjareo teo amin'ny UNMG moa zany dia miemitra ny fanadinana hiemitra amin'ny 21 Oktobra zao ka noho izay indrindra zany no hanomananay an'ilay fanadinana zany dia amin'ny 21 Juillet indray zany misy rentrée vaovao ihany koa ho an'ny section greffier mitovy amin'ny section an'ny faradoboka magistrature. Manomana fanadinam-panjakana idirana miaramila sy inspecteur ny poste ihany koa ny KS amin'izao fotoana izao.